Faniny Jesosy daholo fa ny miarabantsika rehetra indray amin'ny androandroany ity dia manona fiadanan'ny tompo amin'ny tsirairay avy. Androany dia za ihany nijoro vavolombelona amintsika indray. Nijoroko vavolombelona aminareo dia izao. Aty moa matetika misy ny atao hoe vide grenier. Fa aty amin'ny toerana misy anay tsy dia manao an'izay loatra fa ataon'ny zareo hoe vide garage ny anarany. Dia ny commune mihitsy no miorganize azy. Dia makany an-tranon'olona ianao dia asehoany hoe reto avy ny zavatra tsy ilaina intsony dia amidy. Mbola zavatra tsara tarehy be daholo ireo Dia tamin'izay fotoan'izay nisy saribakoly kely. Dia tian'ilay zanako be dia tsy nanaiky mihitsy nisy fa hoe fidio ity dia nividiana. Dia rehefa tonga taty an-trano alina ny andro. Izy moa matory eo akaikiko mihitsy. Dia napetrany teo ambony fandriana ilay izy rehefa alina ny andro. Dia za zany nandeha dia mipetrapetraka teo ambony fandriana dia natoritory teo. Dia vao natory teo tonga dia tsemboka be. Tonga dia henoko hoe reraka be ny vatako dia tsy tafatsangana teo intsony fa teo dia teo. Dia tsy nahinan-kanina tamin'izay fa tonga dia izao hoe za atory. Henoko izany hoe tena efa tsy en forme intsony nefa za tsy nitenizaniza mihitsy. Dia natory dia niezaka natory dia niezaka nakatorimaso fa tena hoe ina ary izany manjoana izany. Dia tsy haiko fa efa tonga ny alina be dia natory teo akaiko daholo amin'izay ry zareo. Dia rehefa tamin'ny alina be tany tsy haiko tena mino iny angambany. Dia henoko amin'izay tena tonga dia ohatrany hoe misy manindrona be mihitsy ny foko tena tsy avy miaina intsony dia ny tendako ohatrany hoe misy manan-kenda. Sao sy maninona ary azany dia nidomoko ny vadiko. Faza marary aho dia za juste namoana azy izy ny tena hoe aiza ilay saribakoly. Dia nijerevana ilay saribakoly nga eto am-pandriana ilay izy dia tsy haiko dia nijere dia teo an-tongotrako ilay saribakoly dia ery amin'ny tongotrako ery ambany ery. Dia tonga izy dia nitsangana dia nalainy ilay izy dia nentiny tany ambadika tany. Dia niverina izy rehefa kelikely dia niverina izy fa nanamasina rano izy dia niasany izay. Niasany teo amin'ny fandriana teo dia nandefandefa rano izy dia teo izy mivavaka. Dia izy fa ahoana koa ary izany satria izany tarana vonjeo fa marary. Dia izy tonga dia nandeha tany dia verina avy any izy niasa. Dia niasany dia henoko tena nanamasina rano izy izany niasana taminahy. Dia izany nefa en même temps tonga dia ohatrany hoe tsy nanitsy naninona, tsisy nanindrona ny foko tsisy nanitsy naninona. Dia ozy hoe fa inona ho ano nitranga. Dia ozy izy hoe zahako le nisy nanindrona be sy nanan-kenda izy amin'iny fotoana iny manofy. Dia taitra be satria za nanaitra hoe marary dia nofony nanofony izy hoe nitsangana ilay saribakoly kely dia avy avany dia tonga dia nanan-kenda anahako dia namono anahy. Dia eo amin'iny mamono anahy iny ilay saribakoly za namono anazy hoe faza fa marary dia izay nampatonga nasonga dia nitady an'ilay saribakoly aiza ilay saribakoly dia nentiny ilay saribakoly dia avy eo moa maraina an'iny tonga dia nariana ilay saribakoly tsy natao hitan'ilay zaza satria ilay zaza tia be an'ilay saribakoly. Dia izy avy eo moa tsy nitady an'ilay saribakoly intsony. Dia izay no hijoroko vavolombelona aminareo hoe tena misaotra an'i Jesosy satria raha tsy nisy anazy nampafantatra an'izany tamin'ny alalan'ny nofy dia tsy haiko izay nanjoanahy. Satria ilay saribakoly izany tena raha ny fahitako an'ilay izy dia misy zavatra ilay izy ary tena dia volom-pahamon'olona mihitsy ilay tamin'ilay izy fa tsy hoe zavatra maivamaivana. Za tena neto tena mahery be ny zavatra tamin'ilay izy kanefa dia tena hoe namonjy anazy Jesosy ary tena hoe tamin'ny ora sy fotoana mihitsy no tonga izy namonjy. Tsy hoe mbola tsy hoe tamin'ny fotoana samihafa ny hoe nanofy ny anankiray na hoe ohatr'izany fa tena hoe en même temps niaraka ireo dia nahafana nahita avy hatrany hoe aiza ilay olana. Ary mandraka ity ny androany tena tsy narary ohatran'izay intsony ahako satria tena mafy be ilay nanjoanahy. Dia inona no tena tiako ampitaina aminareo an'izany. Tena hafa reto manana an'i Jesosy tsy haiko izay zavatra mety mitranga fa ny devoly tadidio fa miasa 24/24 heures. Io tsy mifidy ora dia tsy mifidy fotoana ihany koa. Tsisy hoe any Madagasikara ihany na aiza ihany misy an'izany fa n'aiza n'aiza misy anao na any États-Unis ianao na any France ianao na aiza n'aiza misy anao dia ny devoly tena eo foana dia tena hoe mierina tahaka ny leona mitady izay ho harapany fa
tena mifikira foana amin'ny Jesosy fa rehefa miaraka aminy ianao dia toloran'ny saina foana hoe izao no ataovina, hoe ity zavatra ity alao, na ity zavatra ity alaviro, na ity zavatra ity ario, fa manana ny lalany mihitsy Andriamanitra mampafantatra an'izany. Fetsy ny devoly fa fetsy koa Jesosy, ary tena mihoatra lavitra noho ny fahaizan'izany devoly izany tsy maintsy mandresy ny miaraka aminy. Dia zay mipartage zaraiko aminareo androany, be dia be mihitsy ny zavatra efa natsapako an'izany hoe tena misy ny devoly aty. Tsy resaka ny any Madagasikara fa ny any efa fantatritsika daholo ny zavatra mitrangany, fa aty koa tena misy ary tena goavana be. Fa nefa kosa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia ny Andriamanitra ngeza be, mihoatra lavitra noho izay mety hoe herin'ny tsy fahefany eritreretiny hoe efa lehibe, fa ny Andriamanitra tena ngeza. Dia izay ny zaraiko aminareo androany, tahian' Jesosy daholo dia mirary soatrany.